Paly miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ry havana natratra ny sakafom-panahy talata faha 26 ny volana May 2024 izay mbola hibanjina antsika hatrany ny lohahevitra manao hoe miasa mino ny fanahy masina. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay ray tsara indrindra ianao rainay be fitiavana. Misaotra anao izahay ny amin'ny tombonandro nomenao anay indray ny amin'ny maraimbo vao fa indrindra ihany koa fa ny amin'ny teninao izay hoenesinay indray amin'ity anio ity. Ahalalànay ny sitraponao dia fanenao masina ny tari-dalàna anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Filipianina toko voalohany andiva fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo. Filipianina toko voalohany ny andiva fito amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo amin'ny anaran'i Jesosy. Fa ny ataoko, aoka ny fitondrantenanareo mendrika ny filazantsarani Kristy mba handrenesaky ny trareo na ho tonga, aoka hitanareo na tsy ho tonga. Fa maharitra amin'ny fanahy iray ianareo ka miray fo hiara-miezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara ka tsy ho azo ny fahavala mitahorina ianareo na amin'inona na amin'inona. Fa aminareo dia mariky ny fahaverezana izany, nefa mariky ny famonjena anareo kosa sady avy amin'Andriamanitra. Fa ianareo efa nomena noho ny an'i Kristy, tsy nihino azy ihany fa ny ara-pahoriana koa noho ny aminy. Dia manana izany ato izany ianareo izay hitanao teo amiko sady mbola renareo fa hatraminoko ihany ankehitriny. Amen. Ray masina, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Dia manantitra ny fiarabanana tsika tsirairay avy rehefa no mahatratra izao sakafom-panahy anio izao indray. Eo aminao anie ny fiadanana. Ho aminao ihany koa. Amen. Ny Filipianina, Paoly moa no nanoratra ny Filipianina ary ny Filipianina tafiditra ao anatin'ny atao hoe epistiliny fatorany na hoe tany am-pigadrana no nanoratra an'io epistily ho an'ny filanio ary zay no mahatonga antsika mahita an'ilay teny raha mamaky an'ilay raha manaraka an'ilay famakiana ny soratra masina itsika tao amin'ny andininy fito amby roapolo dia nisy anatina ny teny kely ao hoe na ho tonga aho ahitanareo na tsy ho tonga. Sy mbola tany am-ponjy izy mbola tena tsisy tsy fantatra mihitsy zany zay hoe hiafarany kanefa ny eo anatin'izany dia nanoratra n'io epistily io izy mba ahatonga ny olona joro amin'ny finoana dia eo aza ny fanoherana dia eo aza ny fanenjehana dia natsoina mihitsiny na ny tsirairay avy ny kristiana tsirairay mba hijoro amin'ny finoana ary ao anatin'izany efa dia izao ny fanahy masina no mampiray ny mpino. Ny fanahy masina no mampiray ny mpino. Hitantsika izany amin'ny andininy fito amby roapolo. Aoka ny fitondranareo ho mendrika ny filazantsara ny Kristy ka mba handrenesako ny toetrareo. Fa maharitra ny fanahy iray ianareo ka miray fo miara-hiezaka hampandroso ny finoana ny filazantsara. Tena mampiray ny mpino ny fanahy masina ary izany mihitsy no resahan'i Paoly ato mba hahatonga antsika tena iray tokoa ao amin'i Kristy, mba hahatonga anao tena iombona samy hiara-hiezaka hampandroso ny filazantsara. Ry havana malala rehetra amin'ny tompo, inona moa no hitantsika amin'izao fotoana izao? Mova tsy fisarahana, mova tsy fifandirana, mova tsy samytsika kristianina ihany dia miteny hoe nenao tsy mety na nenao zao na nenao zao na nenao ny ary. Fa mba jereva nge ny fivavahana hafa raha ny aty Maorisy manokana zao tena miroborobo mihitsy ninazy ny fivavahana hindoa satria nahoana izareo tsy variana miady, izareo tsy variana mifanenjika ary miray miara-miezaka ary zareo mampandroso ny finoana sy ny fiangonana. Dia itsika koa ry havana atsony tompo mba hiara-miezaka hampandroso ny finoana sy ny filazantsara.
Fa ny faharoa ry havana de zao, ny fanahy masina ihany koa no mampahery mba tsy hatahotra. Ny fanahy masina ihany koa no mampahery mba tsy hatahotra. Manomboka amin'ny andiny fahavalo amby roapolo any mba tsy ho azo ny fahavalo ampitahorona ianareo sy ny sindra sy ny sisa sy ny sisa. Rehefa manana ny fanahy masina ny olona anankiray de samy joro, tsy matahotra izy. Ary fantatsika fa nisy n'ilay tantara ny atao hoe Rahasalama martiora. Le izy moa nisy ny martiora, misy ny martiora fotsy ary nisy ny martiora mena. Le martiora mena zany le olona tena tahaka ny Rahasalama, tena hoe le fonina, nisy ny nazera teny am-pamarinana, nisy ny dorana velona. Ary tamin'izay mbola kely tena nahatsiaro an'lay hoe nidorana velona teo le olona vehivavy be voka nefa nidorana velona teo satria nahoany sanijoro izy, na de teo aza amin'ny mpanohitra, na de teo aza amin'ny mpanenjika sy ny fampahoriana ataon'ny ny olona sasany ny kristianina. Fa sa izy ny joro. Ny martiora fotsy de ireo zay tena hoe ny se manifeste fa kosa nandeha nitsoaka ry zareo. Tany Madagasikara betsaka ny martiora fotsy fa nandeha nitsoaka izy zareo, kanefa rehefa tonga tany kosa izy tany am'izay nitsoahany tany de nanaparitaka ny filazany tsara. Ry hava-malala rehetra ao amin'ny tompo, ny fanananao na hoe ny finoanao an' Jesosy Kristy de maniraka anao tsy hanatahotra, maniraka anao hijoro hatramin'ny farany ninona zavatra mitranga. Marina fa mety misedra olana ianao, mety misedra fanenjehana ianao, fa izao hoe mijoroa hatramin'ny farany ny amin'ny fanananao an' Kristy ao anatin'ny fonao. Paoly moa ato amin'ny andiny fahatelopolo de miteny mihitsiny hoe manana izany ady izany ianareo. Zany hoe rehefa kristianina zany ianao aza mieritreritra foana fa nindray an'i Kristy aho de milamina be ny fiainako. Fa eo ihany koa lay fitondrana fahoriana satria ianao de mpanara-dian'i Kristy, hiara-pahoriana ianareo noho ny amin'i Kristy. Kanefa tsy natao hoe hiala amin'i Kristy zany tahaka ny olona anankiray rehefa mandeha moto izy tratra ny rivotra be eny an-dalana eny, tsy hoe akory andeha hidina fa tratra ny rivotra, fa mandeha foana. Fa raha tsy mandeha ianao tsy tonga. Eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany ry havana de izao, ny fanahy masina no mampiray ny mpino, ary ny fanahy masina ihany koa no mampahery ka tsy tonga anao tsy hanatahotra. Tapitra. Vavakintsika. Jesosy Kristy tomponay io, ianao tokoa nefa nampiomana anay fa hiara-pahoriana tokoa zahay satria mpanara-dia anao tahaka anao izay efa niara-pahoriana tetỳ an-tany ihany koa. De fona aminao izahay satria de adinonay tokoa io teninao io rehefa misedra izany fahoriana izany izahay, ary misaotra anao amin'ny fanahinao masina izay mampahery anay, misaotra anao ihany koa fanahinao masina izay mampiray anay samy mpino. Amin'ny anaran'i Jesosy ny anaovanay vavaka. Amen. Tanterahan'ny tompo aminao ny izao tsodrano zao, ny anaran'ny tompo. Fa Andriamanitra ny hatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra. Amen. Eny ary havana de samy tahin'Andriamanitra indray de mirary soa daholo.